Ny fony manan-tsaina dia mitady fahendrena, fa ny adala dia mankamamy ny fahadalàna. Ohabolana 5:10, andiny 4:10. Ilaintsika ny mandinika ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra izay mitahiry hareny tsarobidy be dia be tsy hitalana. Ny fahalalàna rehetra dia napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy misy olona izay mamaky ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao tsy omban'ny fanahin'i Kristy ka tsy omena valisoa. Omena valisoa, ary ny valisoa ambony indrindra. Mihoatra noho ny fahalalàna eto ambony tany dia izao fiainana mandrakizay. Miantso antsika ny tenin'Andriamanitra, miantso antsika Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 1:7-8. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsarana. Eto ny ziokako ka mianara amiko, mianara fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mianatra amin'i Kristy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny soratra masina. Nanidy ny varavaran'ny saintsika tsy hahalala ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahasambarana ny atao hoe tsy fankatoavana. Ary mandalo ny amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra avokoa ny fahombiazana rehetra. Rehefa mankatoy isika dia ho fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eo am-pianarana ny tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe voalohany indrindra ny mangataka ny fanahy hanazava ny saintsika sy ny fontsika mba tsy arak'izay mampety antsika no andikantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao, mba ho raisintsika ho an'ny tenantsika manokana ireo fahamarinana rehetra izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia ny hahatonga antsika hankatoha ary hampiatra ireo zavatra rehetra nianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Izany no filamatra tokony ho arahany tsirairay rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny fanahy masina hanazava ny saina dia ho adikany arak'izay eritreritr'Andriamanitra ny zavatra rehetra voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny Baiboly. Ny ilaina ihany koa dia ny fankatoavana, manidy ny fiainana mandrakizay ho antsika, manidy ny fitahiana ho antsika, ny fahafantarantsika ny marina kanefa tsy ombana fankatoavana izany. Ianarantsika mandritra ny mandrakizay ireo lohahevitra manokana amin'ny fahatakarany saintsika, manoatra noho ny fahatakarany saintsika. Raha ho raisintsika ny fahazavana izay nomenantsika teto an-tany, ary ameno ny fosin'ny saina ny lelan'ireo vavonjy rehetra mandritra ny mandrakizay, ny amin'ny fomba nanavotan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ho takantsika ireo fahamarinana izay ampitain'Andriamanitra iainantsika, fahamarinana ankehitriny iainantsika, fahamarinana hatrizay dia tsy inona fa ny amin'ny famonjena. Ary ho takantsika ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra tsy manam-paharoa ka nahatonga azy hanolotra ny zanany, nomeny Baiboly antsika mba hanavotana antsika. Rehefa feno izany fepetra izany dia hisy fomba fijery vaovao momba ny hanatanterahana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary izany fijery vaovao izany dia ho taratry ny fiainana mandrakizay. Ry namana, raha te hahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra isika, raha te hiady an-tsambatra mandrakizay, mandinika ny tenin'Andriamanitra ary eo anatin'ny fankatoavana, ampiaro izany fa ilaintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hivavaka isika. Saotranao izay tompo tsara amin'ity fiaonana ity, fa lehibe ny hafatra ampitainao avy amin'ny lalan'ny teninao. Omenao anay ny Baiboly, omenao anay ny fanahy masina, hanazava aminay ny tianao ambara, ary omeo hery izay mba hankatoavana izay rehetra lazainy ny teninao. Hahasoa anay izany ary hanokatra ny varavaran'ny fahasambarana ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.